Ho ampitomboana ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa. Amen. Hivavaka isika. Ry tomponay any an-danitra ao misaotra anao izay fa nomenao an'ity zoma mahafinaritra ity. Koa ny dera ny saotra ny atsara voninahitra natolotra ianao hatramin'ny taloha indrindra ary mandrakizay. Amen. Ry havana, ireo mpaminany rehetra ao amin'ny testameta taloha ary koa aty amin'ny testameta vaovao dia Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsara. Ary indrindra ireo apôstôly rehetra dia samy nanao izay ho afany amin'ny fampiverenany olona amin'Andriamanitra. Anio ary dia ny mpaminany Malakia indray no hoentina amintsika amin'ny hoe miantso amin'ny fibebahana ny Tompo. Ny fitarian-teny ry havana mikasika amin'ny bokin'ny Malakia ao amin'ny baiboly fanitsiana fahenina no vakiako aminareo satria tsy dia lava ilay izy. Izao no ambarany ao raha manao izy hoe indray mijery ny amin'ny bokin'ny Malakia izany. Bokin'ny Malakia dia isan'ny farany ara-potoana ao amin'ny testameta taloha ary isan'ny mpaminany 12 madinika. Ny anarana hoe Malakia dia midika hoe ny hirako na ny anjeliko. Taorian'ny fiverenana avy any amin'ny fahababoana no niasana. Toy izao ny votoatin'ny boky. Efa tafatsangana indray ny tempoly, kanefa mila hanjaka ao amin'ny fiangonana ny fahakiviana sy ny faharerahana ara-panahy. Izany dia miseho amin'ny fomba fanatanterahany fampom-pivavahana izay tsy misy fanajana akory. Raha manolotra fanatitra izy dia biby efa misy kilema no ateriny. Ny mpisorona dia tsy manao tsara ny asany fa nivadika amin'ny fanekena, tsy mitandrina ny lalàn'Andriamanitra ary mizaha tavan'olona. Nahazo toerana ny fisarahampanambadiana ary maro ny makavady avy amin'ny jentilisa mpanompo sampy. Izany rehetra izany no ambaran'ny mpaminany fa tsy fahaizana mamaly fitehan'Andriamanitra ary tsy mampisy ny fitahiana. Dia tahaka izao no hitantsika ny toko faharoa andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahatelo andininy fahenina dia manambara fa efa akaiky ny andron'ny Tompo. Noho izany dia mila mibebaka ny olona ka hanompo an'Andriamanitra amin'ny fahatokiana. Izany no hita eo amin'ny Malakia toko fahatelo andininy fafito ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Dia hoy ary ny Tompo ao amin'ny Malakia toko fahatelo andininy fafito vakiana amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe hatramin'ny andron'ny razanareo dia efa niala tamin'ny didiko ianareo ka tsy nitandrina azy. Miverena amiko dia mba hiverina ho aminareo kosa aho, ho Jehovah tompony maro. Amen. Endrika iray amin'ny fiverenana amin'Andriamanitra atao amin'ny bokin'ny Malakia dia ny toko fahatelo andininy fahafolo. Io izany ny tena mampiavaka ny Malakia ary azo lazaina hoe izay miavaka izy. Hoe inona ny endrika izany hoe fibebahana fiverenana amin'Andriamanitra izany. Dia hoy ny Malakia toko fahafolo izany ilay hoe aterina ny ampahafolo-karena. Izany hoe ny fanomezana ny fananana vola aman-karena arak'izay ny tahian'ny Tompo anao. Izay nomena, izay ny endrik'ilay fibebahana, izay ny endrik'ilay fiverenana amin'Andriamanitra mampiavaka ny bokin'ny Malakia izany. Tsy vitan'ny hoe mivavaka fotsiny izany hoe iny fa dia mandeha mivavaka koa dia manatanteraka izay entina manao rehetra amin'izany indray hibabaka dia miara-mifono amin'ny tonom-bavaka mihitsy tenitenenina. Fa ny Malakia tena miavaka hoe entina koa omena an'Andriamanitra ny vola aman-karena ary ny refiny dia arak'izay ny tahian'Andriamanitra anao izany. Raha nahazo fitahiana kely ianao dia kely no entinao. Raha nahazo fitahiana be ianao dia be no ento amin'ny Tompo izany. Fetra fotsiny ilay ampahafolo no farany tokony ho izy sy tokony ho amin'izany. Izany izany no manambara hatraty amin'ny andron'ny testameta vaovao hitantsika tsara ilay vehivavy notenenin'ny Tompo teo amin'ilay hoe rehefa vehivavy manano tena dia hitan'ny Tompo mihitsy teo amin'ny fantantahan-dakitra hoe ny anazy ny ananany no nomeny. Izay izany ilay izy. Ary izay ny endrika eto averiko ihany hoe tena mampiavaka an'ity anio ity izay zaraina amintsika izany ny amin'ny teny miverena miantso amin'ny fibebahana ny Tompo ity izany dia ny fiverenana aminy dia mba fanomezana ara-dalàna koa. An'izay hoentina rehetra manatanteraka amin'ny fampom-pivavahana, ho fampandehanana ny fiainan'ny fiangonana, ho fitoriana ny filazantsara dia hoeto an'ny Tompo ny vola aman-karena anananao. Izay izany ilay izy. Dia arak'izay habe fitahiana nyraisinao tamin'ny Tompo no manomezanao azy amin'ny fitiavana izany dia mahiresa ry havana fa dia miandry izay avy aminao izany ny Tompo. Dia jereo ny toy bokin'ny Malakia manomboka amin'ny toko fahatelo
112 io tsy endriky ny fibebahana fotsiny zany izy hoe fiverenana amin'Andriamanitra fa mbola mifangaro fitahiana ihany koa. Zay zany le izy. Tena teneniko mafy hoy izy Andriamanitra ny valala sy ny sisa dia dikan'izay zany misy fitahiana ary misy fiarovana omen'ny Tompo anao zany ao anatin'izany endriky ny fiverenana amin'izany mampiavaka ny bokin'ny Malakia ambara ihany dia ny amin'ny fanomezana ny vola aman-karena. Dia mahery zao amin'ny Tompo ry havako sy amin'ny herin'ny faherezany. Amen. Mbola hivavaka ary sika. Tompo dia ampianariko ary izahay hanome izay anananay ho anao, fa tena lehibe izany. Ary ny tena lehibe koa dia ny fonay ny fonay dia mba hanjaka ho anao Tompo, miaraka amin'ny vola aman-karena, miaraka amin'ny fahaizana sy ny talenta, miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavana izay omena ho anay, dia mba fonay ho anao koa izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.